Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa indray tenako mahitanao eto androany anaty izao fandarantsika vavaka fiamberana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a. Dia ny Akiradio a, mpikavana anatin'ny vavaka fiamberana ary ny groupe izay maresy a izay miaraka aminay isan'andro a manatotosa an'izao fandarana izao. Dia fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary matoky koa fa dia fampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Za mifa misy olona androany izy vao tonga eto a. Ka raha androany ianao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe maritatra amin'ny farany fa tsy tonga fotsiny eto ianao fa tena misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana, misy zavatra tian'Andriamanitra lahatra eo amin'ny fiainanao ary misy feoany tianao heno amin'ity androany ity. Ampahirezana anao ka maritatra amin'ny farany eo amin'ny adiny iray sasany hoe tsika niaraka eto androany dia matoka fa izay adiny iray sasany izay adiny iray sasany tena hoe ahafahanao mahatsapa kasika Andriamanitra. Dia maharitatra amin'ny farany ary dia aza mihafahafa miaraka aminay manao ny commentaire, midira anaty commentaire, aza mihafahafa atao ohatrany efa paketo foana ianao fa izay mandray anao hoe tsy vahiny intsony ianao fa raisinay tahaka ny olona efa paketo dia tahiny Jesosy ianao. Alleluia. Ieno hiritsika, ieno vavaksika, ieno toriteny, ieno fomerabelarana ny toriteny, vavaka ho an'ny firenena, zany ny zavatra ataontsika eto androany. Dia matoka fa tsy taka nidirana teto ny voanao eto androany, raha kivikivy ianao dia ahery ianao raha tsy dia salama ianao dia ahasalamanao mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay ho zareny eto amin'ity androany ity. Ka dia tahiny tompo dia maharetatra amin'ny farany dia mahereza isika tsirairay avy. Ho ana rehefa paketo kosa arabaina manokana raha nabavilala androany fampiainy lalan'irina fa izy niditra voalohany teto androany dia tonga soa ianao dia fahasoavan'Andriamanitra ny hirotsaka aminao sy ny tokantraminao sy izay rehetra mombanao raha nabavilala ho tahin'Andriamanitra dia maharetatra amin'ny farany ihany koa dia mahaza ho hery dia Jesosy hikarakara izay rehetra mombanao. Alleluia. Naraknaraka azy raha nabavy Lina tahiny Jesosy Filana Rakoto, Erika Raka, Yama, Soameva, Andoandry, Razana Monika, Lantonirina, Koda Leonie, Eliana, Erika Raka, Angela, Itody Raonso, Nambintso Makrina, Verselina, Kadaka Malala, Zizi Carla, Sandra Akonina, Tojo Mikael, Togaso Rodine Marie, Geneviève Mananjara, Sandola, Togaso Lianisha, Zizi Carla, Fiti, Samina, Kamaradin'i Jesosy, Naël, tahiny tompo Marijo, Suzelle, Lantonirina, Kodanela, tonga soa daholo isika rehetra. Falo mahitanareo Erika, fampiazana fitahina, tahiny Jesosy ihany koa. Ranavavy mihaja, ny anaran'ny kaontany Jesosy mahery, tonga soa. Alleluia. Dia tahiny tompo ihany koa Mampionina, Mami, tahiny Jesosy Mami, Maman Jenika, rahavaviny ranabavy Zaminy io, Tsisisona Lala. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Faly, tena faly mahitanareo ary ny firariana dia maharetatra amin'ny farany ianareo. Milohan'ny zavatra rehetra aloha ary andorotsika hivavaka, ametraka ny fotoana tsika eo am-pilatanan'Andriamanitra isika. Dia olona vaovao be mihitsy ny hivavaka fanomboana eto. Iza mba mahay mitsatoka an'izay, iza ny hivavaka fanomboana eto anareo izay mahay tsy mahazo miteny, Zoko Marizo tsy mahazo miteny. Iza zao ohatra amin'ireo nareo mpijery ireo androany izy voandray anjara. Fa efa eo foana izy miaraka amintsika. Izy ny hivavaka fanomboana. Eliza ve? Tsy Eliza. Fa ny tahiny lalan'ina tena raha vavinaelina. Tahiny tompo Olivia Gracia. Dia iza Andoandry ozy izy Angela io. Eliza Tsiala ozy izy artizanay Andoandry. Ary ireo telo ireo tena misy piteny Naël dia Eliza dia Andoandry. Ireo zany tena tokony efa hitanareo handray anjara angamba e. Raha misy miteny hoe Naël ihany nananany. Be mpifidy zany Naël.
dia andohary tonga dia amentsika azy ary ny fitenenana izy a nivavaka ho an'ny fanomboana androany metraka fotoana ampilatan'Andriamanitra dia andahoary ka fity kosa angerana babiseneveve fa efa mpandray anjara foana fa ho an'izay hoe zay mihitsy izy voandray anjara dia andohary a metsika azy ny fitenenana tainy tompo a Ranabavinael ianao nivavaka ho an'ny fanomboana androany tainy Jesosy Nael aloha fetifety fotsiny Alleluia. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo isika rehetrarehetra izay tonga eto androany iaraka hivavaka indray ary isika. Andriamanitra ray eo, Andriamanitra ray nay be fitiavana ianao. Misaotra betsaka Jesosy fa tena hoe notahinao izahay, narovanao tamin'ny loza maro samihafa, nomenao fahasalamana mba nahavita ny adidy aman'andraikitray izay tokony ataonay. Jesosy mametraka ny fifandaharanay ity izahay Jesosy, rakofondrahanao izany, indrindrindrindra Jesosy fa ny connexion. Eo ihany koa Jesosy ireo namanay izay mbola tsy tonga fa any misy anazy any mbola voageja Jesosy efa ao izany geja izany ho tonga izy ireo hiaino an'izany teninao izany androany Jesosy ary ho kasihanao. Eo ihany koa Jesosy ireo izay marary, ireo izay mananolana Jesosy ka hoe miaino an'ity teny ity Jesosy dia tena kasihanao tanteraka Jesosy amin'ny alalan'ny fananao masina Jesosy dia apetraka eo am-pelatananao izany Jesosy mamelany fahotanay, mamindrafo aminay ianao satria tena tsy mendrika ao anatrehanao an'izay Jesosy tsy mendrika akory izay hankalaza izay tena ny anaranao nefa noho ny famindram-ponao izay lehibe indrindra dia enonao foana ny vavakay, enonao foana izahay na dia hoe be menimena ara Jesosy dia enonao foana izahay Jesosy dia apetraka eo am-pelatananao izany. Tahio Jesosy ny izay mitoro teny eny Jesosy tahio izay mitondra-bava kely, tahio izay manana olana Jesosy kasio tsirairay avy izy ireo Jesosy, kasio amin'ny alalan'ny fanainao masina ary rakofony rahanao Jesosy ny connexion Jesosy satria amin'izao fotoana izao dia tena hita mihitsy tokoa fa tena indraindray tapatapaka Jesosy izany dia arovanao amin'ny alalan'ny rahanao izany Jesosy. Tahio Jesosy ireo namanay, tahio izy ireo Jesosy dia apetraka eo am-pelatananao izany rehetrarehetra izany Jesosy. Eo ihany koa Jesosy ireo olona izay tena hoe kasa tena mangetaheta teninao amin'ny alalan'ity fandaharan'ity Jesosy dia tena kasio izy ireo Jesosy. Kasio izy ireo Jesosy tsy tahaka ny idirany teto ny voany Jesosy fa dia tena hoe iova ny fiainany Jesosy, tena iova ary tena hoe vonona natrikanao anaraka ny dianao Jesosy, tsy ho zava-poana ny fiainona fandaharana Jesosy fa tena hoe miaraka aminy ianao Jesosy. Jesosy dia izany vavaka izany Jesosy dia asandratray Jesosy, asandratray amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Alleluia. Misaotra Jesosy voninahitra ho anao irery ihany. Amen. Alleluia. Dia tena nahintsatoko nareo fa dia Ranabavinael ilay vavaka fanomboana dia misaotra azy tsika. Mamy be ilay vavaka eo na fiainonareo azy. Mamy be mihitsy ilay vavaka dia tahiny tompo ianao Ranabavinael dia Jesosy hamaly fitianao amin'ny fandraisana anjaranao voalohany iny fa tsy farany akory ary matokontsika fa ho avintsika matetiteketo izy miaraka amin'izany ranom-bavaka ohatry ny jus mahafinaritra izany, mamy tsara dia Jesosy hamaly fitianao dia tahiny tompo Ranabavy Nael dia mahereza hatrany hatrany. Tahiny Jesosy azantsika Patitsy, Tsina Mbaramiel, Olgaranoroso, Olivia, Eliza, Itodina Onso, tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia mahereza mahatanjaha isika tsirairay avy. Andatsika eno hira anankiray
dia aorian'antirity dia eny toritentsika ny torony tenin'Andriamanitra androany dia mampionona ary za momba nangataka taminy hoe misy an'le toriteniny rehefa maraina reny betsaka amintsika ny tsy maheno fa betsaka aminareo koa nefa isorana anareo hitanay mijery ny fandarana vavaka maraina tena ohatrany hoe nisany tsy mitovy nefa rehefa jerena ny anarinareo ohatrany hoe nareo rehetrarehetra eo ihany ny hita rehefa maraina dia mahafinaritra ny fotoana rehefa vavaka maraina dia fitondrany mampinazy mivavaka izy mananao hira dia mivavaka dia mitoriteny dia mivavaka dia rehefa mba maheno an'ilay toriteny dia mpanangataka taminy alao mba ino misy am'ireny mba alefantsika anaty vavaka fambena satria voalohany misy aminareo tsy maheno an'ilay toriteny amin'ny maraina dia mba tsara mba henonareo ihany koa izy amin'ny hariva rehefa ohatr'izao za koa mba mangidikidy mangeta zany maniry tena mba te hamena peratra an'izy satria za koa ary dia mba makafy an'le toriteny izay hoentiny dia tahiny Jesosy dia rehefa avy zany mampionona hitondratsika toriteny matetika zany tsika rehefa zoma ohatr'izao dia misy amin'ireo toriteniny rehefa mivavaka maraindreo hotsongaina dia ireo nanaovantsika famelabelarina rehefa zoma ohatr'izao ka memana ianao fa dia aka baiboly anatin'ity hery ity dia antoriteny avy hatrany tsika rehefa eo fa fampatsiahivana kely filazan-draharaha amin'ny 20, 21, 22 avy zao tsika zoma sabotsy lahy dia fandehanana 3 andro mety mbola misy aminareo matsy tsy naheno satria indraindray misy rehefa misy zavatra ataotsika dia misy aminareo reo efa dify le fotoana hoe tsy nampozika nisy anifa raha tsy zany tonga tany dia amin'ity zany tenenareo amin'ny 20, 21, 22 tsika hivavaka anao vavaka fitadikanana 3 andro iomana atsika amin'ny pentecoste zay kalazantsika amin'ny 5 juin ho avy izao ka dia amboary ny programanao dia ara hifady hanina isika ampitombo ny ara-panahintsika ampirehitra ny ara-panahintsika hiandrandratsika zany hoe batisan'ny fanahy masina zany amin'ny pentecoste izay ho ankalazaitsika tahiny toparitsika rehetrarehetra tena mety mihitsy le vavaka maraina mandeha tsara ny journée rehefa vita misaotra rahavavy mampina misaotra andranavavy Geneviève ihany koa lidinay tismaya androany avy nihitanao teto dia tonga soa ianao dia arabaina manokana ianao amboarantsiky Verselina reo mbola tsy narabaiko teo tahiny Jesosy ary sika rehetrarehetra dia mankasitraka anareo koa mankasitraka ny Naël fa mahery izy eo ambadika eo mahita ny fankasitrana ataonareo alleluia ndao ary Fabiola janaka dapakoa tahiny Jesosy ndao ary inoitsika dia hitrano toritentsika rehefa avy eo mino finaritra
Alleluia. Ny fandresena ozy efa nomenanao ny aditsy anao fa an'Andriamanitra. Alleluia. Ianareo angina ozy fa za iado anareo. Ary ny ady modotry ny atrehanao fotsiny. Any tena manina ny fandresena efa natolotr'Andriamanitra ho anao. Mahereza ametoky atsika izany iry zany ary araka ny tenin'ny Ranam-pahaverika hoe tany sao fotsiny ny hatsarany fa tsy mbola lany ny hatsarany io Andriamanitsika io ary havana malara. Iny Jesosy ary tsika rehetrarehetra ka dia eny tenin'Andriamanitra ary tsika irahantsika mampionona azakaka zany ianao raha tsisy arahaba ny toriteniny tsisy hoe dia mifaly miarahaba antsika sy ny sisa satria efa tany amin'ny voalohan'ny fandarana izy nanao arahaba antsika fa tonga dia teo amin'ilay toriteny no nalaina, teo amin'ilay toriteny no nitapahana, teo amin'ilay toritentsika no manomboka mihaingo. Alleluia. Dia menofinaritra antsika tsirairay avy dia mivelona eto rehefa aveo mamelapelatra an'ilay toriteny izay hoe tena mampionona amintsika ndao ary menofinaritra. Tany tompo mampionona anao ny fitenenana. Andriamanitra fotsika mampahelezako anao indray androany. Tena Andriamanitra hoe tena mamakivaky ny tontolo andro amin'ity androany ity. Madio mijerentsika toko fahavalo amby roapolo ivakitsika androany. Madio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny andiny fa roapolo ivakitsika. Tena efa haitsika loatra izy ity fa angalatsika fampahirezana indray androany tonga anao ahery tsara hiatrika ny tontolo andronao. Madio toko fahavalo amby roapolo misaotra ny Jezola voly manoratra ny verset sy tsika rehetra sandrerika tsika rehetrarehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena any fa efa naletra iandanitra sy ety amin'ny tany. Koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisazo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanditiko anareo ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-tany tonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Alleluia. Amen. Tantara ity dia tantara taorian'ny tsanganan'i Jesosy ary rehefa nisaina mpianatra Jesosy dia efa nanafatrafatra izy satria fiakatra izy nanomanomana ny fiakarana izy dia nanafatrafatra ny mpianatra izy ry havana malala. Dia hojerentsika mihitsy ho tapany farany io hozy izy Jesosy hoe ino zao izy izy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Alleluia. Io teny io mety io fotsiny no voasoratra eo fa be lehibe ny zavatra nitenena tao anatiny mino ahako ry havana malala. Teny tena manandanja ary teny tena mahafonja mahateny zavatra be lehibe tenin' Jesosy io. Io zao Jesosy momba anareo mandrakariva. Io zavatra io tsy zavatra vaovao tamin'ny mpianatra fa ny mpianatra ry havana malala dia efa momba azy mandrakariva Jesosy. Nanomboka tamin'ny fotoana niantsoiny Jesosy an'ireo mpianatra ireo dia nombany Jesosy mandrakariva ireo. Tsisy fotoana mihitsy nafony Jesosy ireo ry havana. Nisy fotoana ny mpianatra nalefan'i Jesosy nandeha rery nandeha niampita sambo kely teny amin'ny ranomasina fa Jesosy mbola teo tazatazaminy tery alavitra tery dia rehefa saika miletika ny sambo dia niazakazaka rery Jesosy mijoro teo ambonin'ilay rano izany hoe Jesosy izany tsy lavitra teo mihitsy ary teo foana fa nisy fotoana ny telo andro izay tsy nahateo an'i Jesosy nandeha velana an'i Jesosy nahafaty an'i Jesosy rehefa tany am-pasana Jesosy dia ny telo andro tena nangivy tamin'ny mpianatra
kivy ny mpianatra dia ozy izy petera hoe za dia iverina anjo dia iverina narato io zo mpianatra sana hoe za koa mba handeha araka aminao anatina fakiviana ravoravo tanana satria teo ny mpianatra vao tafasaraka tamin'i Jesosy nanomboka tamin'ny fotoana niantsoana izy ireo dia tena tsara mihitsy hoe mafy tamin'ilay izy ary io zavatra io fantatry Jesosy io fantany tsara hoe tena mafy tamin'ny mpianatra ny sarahany tamin'i Jesosy ilay avana malala nanjenijeny nandritry ny telo andro fa ohatry ny tapeto mihitsy hoe ohatra ny ela be vao tapitra ny ela be vao tapitra le telo andro le avana satria tena tsisy Jesosy tsony Jesosy hitanao isan'andro eo lasa tsy teo tsony mafy ve zany ny avana malala ny olona amin'io mijery anao tena miovatra amin'ny fijerin'ny olona anao fa talohan'izay Jesosy teo foana ary hijery mihitsika andrany hoe ohatrany ahoana ary zany hoe Jesosy momba antsika mandrakariva zany eto zany mena rehefa tenenin Jesosy za momba nareo mandrakariva mba raha tonga ny fataperana zao toizao dia zao anomboketo Jesosy tsy tamaso tsony amin'izay no momba andry zareo mandrakariva zany hoe Jesosy efa hiakatra ny an-danitra efa tsy tany masony tsony fa ny heriny Jesosy no momba azy ireo mandrakariva fa mitovy ihany tahaka ny momba any Jesosy andreo mandrakariva tamin'ny mbola hitany masony fa niova kely fotsiny taloha hitany maso fa aorinany io lasa tsy hitany maso fa finoana amin'izay miasa manomboka eo alleloia hoe tena momba antsika Jesosy rahalahy izy ny efa niteny aika zay Jesosy io hoe ny heriny no momba antsika alleloia fa tsy hitany masony tsony efa lasa Jesosy tao aorianany zany Jesosy momba mandrakariva zany dia ohatran'izao rehefa niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy rakana dia be mihitsy ny zavatra niarahany zareo araka ny tenitsika foana hoe tsy ny zavatra rehetra no voasoratra tato fa vitsy dia vitsy no voasoratra tato anaty baiboly fa mino mihitsy hoe tena nisy tena fifamatorana tena be dia be mihitsy ny Jesosy sy ny mpianatra be dia be lavitra no ireo voasoratra ireo fa raha hitantsika taratra fotsiny dia ohatrohatran'izao hoe misy fotoana ny mpianatra ravana malala ohatra fotsiny izao Petera tsy nanana vola Petera nandoavana hetra raha izy nakany amin'izao Jesosy tsy nanana hetra dana ozy izy Jesosy manjono fa misy volana anaty kibony azy andrano dia lasa Petera nanjono dia misy volana anaty kibony azy andrano satria Jesosy mariny momba azy mandrakariva alleloia dia nahita vola izy dia voalohany hetra nisy fotoana ny mpianatra mitian'ny fariseo fa manina ozy izy ny fariseo zany ny mpianatra ao manjany Jesosy ny tsy manasa tanana alohan'ny sakafo dia isatra no misy zavatra anenjehan'ny olona mpianatra dia Jesosy eo foana tsy miteny mihitsy ny mpianatra rafana mpianatra tsy mamaly zany tsy mamaly ny fariseo zany ny mpianatra tsy mamaly mpanoran-dalàna sy ny fariseo zany ny mpianatra fa Jesosy foana mamaly miaro mijoro eo aloha dia mamaly Jesosy alleloia zany natao hoe momba azy mandrakariva tsy izy no miteny fa Jesosy no miteny eo an-toerana alleloia satria no mampianatra mandrakariva Jesosy rehefa invité Jesosy misy fotoana Jesosy invité-ny olona dia misakafo any an-tranona mpanota izy any amin'ny tranona mpamory hetra misy fotoana misy fariseo koa miinvité an Jesosy dia Jesosy tsy mandeherery zany fa mpianatra miaraka amin'ny foana alleloia miaraka amin'ny foana mpianatra miara invité miara misakafo miaraka tonga any an-tranon'olona dia eo foana ny mpianatra reafana zay misy an Jesosy dia misy azy alleloia ny toerana misy an Jesosy misy mpianatra daholo zany natao hoe momba azy mandrakariva misy zavatra tsy azo mpianatra ohatra misy zavatra tenenin Jesosy tsy azo mpianatra dia lasa mpianatra manontany an Jesosy aza fahoana eny dikan'ilay fanoharana inona kay Jesosy ny dikany dia azavain Jesosy ny mpianatra mazava tsara mihitsy manam-potoana mihitsy Jesosy manazava ny mpianatra alleloia tsy anafenan'Andriamanitra zavatra
ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy tsy sy takona tamin'ny mpianatra. Ny fampianarana rehetra nataon'i Jesosy ry havana malala momba ny fanjakan'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra tsy sy takona tamin'ny mpianatra. Eno mpianatra daholo ary neny mpianatra ny nanatombo foana. Misy fotoana ny vahoaka tsy mahazo azy lazain'i Jesosy dia lasa mody ny olona. Fa ny mpianatra tsy mody, ny mpianatra io miaraka amin'ny Jesosy io dia mbola misy azy dia manontany indray, azavaina indray. Aleloia, tena zava-tsara. Ianao rehefa omban'i Jesosy mandrakariva ianao dia tsisy miafina aminao ny zava-miafin'Andriamanitra. Aseho an'i Jesosy aminao ny fahamarinany. Aleloia, fantatrao ny momba azy. Nisy fotoana ry havana malala ny vahoaka tsy mahafantatra vitsy ihany ny fahagagana hoe hitan'ny vahoaka rehetrarehetra izany. Ohatra fotsiny izao hoe raha nampahiratra ny Bartimeo zao Jesosy dia nisy vahoaka be dia be teo. Dia mety hoe iny ihany ohatra no hitany. Nahitany iny le olona sasany dia tsy nahita zavatra fa intsony. Ny sasany indray nahitan'ilay vehivavy nitsidra dia nikasika Jesosy dia sitrana. Sasany nahitan'ny nanangalan Jesosy ny zanakavaviny Zay. Ny sasany nahitan'ny nanasitra Jesosy miboka. Fa ny mpianatra nahitany ireny rehetrarehetra reny. Hita mpianatra daholo ry havana malala ny fahagagana nataon'i Jesosy. Tsisy niafina taminy neny ny vahoaka voafetra ny zavatra hitany. Rehefa tany amin'ny mpahiratra ny jamba ihany. Fa neny mpianatra hitany daholo. Ianao rehefa omban'Andriamanitra, rehefa ozy izy Andriamanitra hoe ozy Jesosy hoe ino izao ombanareo mandrakariva dia tsisy miafina aminao koa ny fahagagana nataon'i Jesosy. Fa ny zavatra rehetra alehanao dia fahagagana avokoa. Aleloia, misy fahagagana foana ny fiainanao. Izao foana mba teninay hoe tsika rehefa zanak'Andriamanitra ny fiainantsika tsisy fahagagana indray mahagaga. Aleloia, teneno mihitsy ny tenanao fiainako tsisy fahagagana mahagaga hoe fa zahako fahagagana ny fiainako. Aleloia, izany miaraka amin'ny Jesosy. Hita mpianatra daholo tsisy niafina taminy. Na maty firy na tsangana, na maretina firy ny sitranina, na jamba firy na pahiratina, na boka firy ny sitranina, tsisy niafina tamin'ny mpianatra ireny. Misy fotoana vahoaka tomefy dia mifanizina mihitsy ny olona andeha hijery an'i Jesosy. Dia zaka izy miazakazaka miankina eny ambony any kely ambony hazo hijery an'i Jesosy. Dia ireo olona be dia be tamin'ireo mbola tsy nahita an'i Jesosy mihitsy. Lavitra be an'i Jesosy. Ny sasany mody fotsiny fa tsy mahita. Fa ny mpianatra eo akaikiny eo foana. Aleloia, eo akaikiny eo. Tsy miala eo izany mihitsy ry havana. Satria manino Jesosy no mahazo mandrakariva. Amen, tsy miala eo akaikin'i Jesosy. Misy fotoana Jesosy mandeha dia rehefa te taza amin'ny olona Jesosy dia tsy maintsy taza amin'ny olona ny mpianatra. Miara misandatra amin'ny Jesosy. Aleloia, rehefa te hitazana Jesosy ny olona tsy maintsy mahita ry Petera sy ry Jaona sy ry Jakoba sy ry Tomasy eo akaiky eo sy ry Lioka sy ry Mateo. Satria manino miaraka eo. Miaraka eo tsinona ka tsy maintsy miara tazana. Izany ny olona rehefa omban'Andriamanitra miara misandatra amin'ny Jesosy tafian'Andriamanitra voninahitra. Haleloia, miandrandranao ny olona, mijery anao ny olona, te hiaino ny teneny amavanao ny olona. Misy fotoana mpianatra sy Jesosy ry havana malala tena misy firaisana tsokombakombana finahitra be mihitsy ny tao. Be dia be ny zavatra tsy fantatra ny vahoaka. Fa Jesosy sy ny mpianatra irery no mahafantatra. Miara mikondo, miara misaina. Sisy ny sakafo nomena ny vahoaka tena teny ohatra nona ny vahoaka dia ny mpianatra ny natsono. Misy inona ny aminareo? Misy an'izao aty tahoarany taty fahentsika mbao. Dia miara mikondo, miara hoe inona ny atao izany ahoana andeha hitondra sakafo ve hitady sakafo. Ianao rehefa omban'i Jesosy tsy miady rery izany ianao. Miara mikondo aminao eny havana Jesosy. Misy zavatra eo olana ngeza be eo anoloanao. Dia tsy ianao miasa saina amin'iny. Neny mpianatra nanana ny vahaolana eny dia hividy sakafo any andao ravana ny olona dia hividy sakafo. Fa Jesosy eo. Aleloia, tsy izany ny vahaolana ny Jesosy fa aty avy aty fa ty mety. Dia miara mikondo, miaraka misaina, miaraka mieritreritra, miara manapa-kevitra. Izany ny atao hoe momban'i Jesosy.
Nenamekutsika mieritratra ny hoe ino sa momba nareo mandrakariva fa dia lasa fotsiny any le teny dia hoe mombana mandrakariva dia niala Jesosy za mombana mandrakariva fa be dia be ny avantage ao anatin'izany. Ny mpianatra tena nandray avantage be dia be tamin'ny momban'i Jesosy anazy rehefa na misy fotoana ireo mpianatra ireo ireharehan'i Jesosy ireo tena ireharehany ingereo rehefa rehefa tonga avy any nyreniny Jesosy sy ny lalàna nitady azy tao alatrano dia ozy izy Jesosy reto izy izy mantsy an'ilay mpianatra nitondrony iray mpianatra reto ny lalàko reto ny reniko reto ny anabako izay miaino aho alleloia nireharehan'i Jesosy teo anoloan'ny olona teo anoloan'ny vahoaka tena tiany Jesosy asio mihitsy anareo ka ireo nanako izany no atao hoe momba antsika mandrakariva Jesosy ireharehan'i Jesosy eo anoloan'ny devoly ianao izy mihitsy ny teny halleloia fa anazy ianao vao mitady kitsikitsika anao ny devoly Jesosy no mijoro eo anareo azaka ty anao reo fa anareo amen izany ny atao hoe momba antsika mandrakariva rehefa namalala ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao ozy Jesosy nomen'Andriamanitra antoka mihitsy ny mpianatra sao dia mpianatra miovaova sao mpianatra lasa manam-panahiny dia tena nomeny antoka mihitsy alleloia misy fotoana Jesosy niantso an'ireo mpianatra ireo dia zao nomeny fahefana ngeny avy an'ireo mpianatra ireo hoe nozarainy fahefana dana ozy izy ino zava nilakanareo ozy izy manome anareo ny fahefana nitsaka mengoka sy ny mena rano izany le atao hoe mombanao Jesosy rehefa mombanao mandrakariva dia manome anao fahefana mandrakariva izy fahefana an'iny anitsahanao an'izao tontolo zao ity anitsahanao ny fahavalo midevony satana izay mampahorony olona itsahanao fotsiny alleloia satria anao manana fahefana izany ny Jesosy momba antsika rehefa namalala inona ny tokony atahoranao aza matahotra ianao fa Andriamanitra tena mombanao alleloia ary rehefa miteny an'izany Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo dia izao tena tanteraka tamin'ireo mpianatra ireo mihitsy ilay izy araka ny teko anao teo hoe misy fotoana ny mpianatra mety io ngena avana mety nitenenina fotsiny io dia mety hoe nanaiky fotsiny ny mpianatra fa tsy mbola fantany mihitsy ohatrany ahoana izany Jesosy momba azy mandrakariva nefa Jesosy ary tsy eo akory tsy azo ny antsaina mihitsy io satria zareo zatra nahitan'i Jesosy teo foana dia tsy fantany mihitsy io fa rehefa lasa tokoa ny Jesosy dia midina ny fanamasina ary dia tena nomba azy ireo mandrakariva rehefa namalala Jesosy tena lomba tena niara-dalana mitantana ny fiainan'ireo mpianatra ireo tianao Jesosy izany no teny zareko aminao androany aza matahotra fa momba antsika Jesosy momba anao Jesosy mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao mbola tsy tapy zao tontolo zao dia aza matahotra fa momba anao izy alleloia tianao Jesosy ataontsika ty raha mahafinaritra be ty Simana Piari
ombanao ako mampairy anao androany fa ny tompo a tena ombanao raha mitany ony ianao a tsy hanafitra anao zany ony zany fa Andriamanitra ombanao mahereza ataontsika iny izy iny taorina any toroteny satria ny tema mampino hoe dia anolotra hira ho anareo a da anao nasiana hira fa sao dia manjary mampandaingy azy tsika tao anatin'izay haleloia misaotra betsaka mampionytsika tamin'izany toroteny a mahafinaritra be zany a mampahery a nareo moa mianao an'ireny tsy haiko zay toerana misy anareo fa zahako a eny am-perinasa mianao an'ireny dia tena voakasika tanteraka ary izy hoe alao mba averina lefa iny satria misy olona mbola tsy naheno iny a tsy ny olona rehetra ma tsy manaraka an'ilay vavaka maraina etsika menakavo mba maromaro kokoa noho ny amin'ny maraina dia tsara raha enontsika zany dia Jesosy maro fitianao mampionina dia hanandratra anao hatrany izy a dia ombanao a ihany koa ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao a dia mahereza mampionina Matio a toko 7:20 farany Matio moa zany a 9:20 ka hatramin'ny 20. Vakiko amin'aran'i Jesosy ary Jesosy tanatona ka niteny hoe fanomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany zany hoe zao zany mila korazy tsika sotra anareo koa mankasitraka azy a mankasitraka an'ireo mpandray anjara reo Jesosy raha niteny an'izany hoe efa nomena ny fahefana rehetra etỳ an-tany any an-danitra sy etỳ an-tany ka hiteny amintsika Jesosy rehefa aorianao hoe aza matahotra fa za momba anareo mandrakariva dia inona zany zara tokony ho tonga ty anatsika tena le tompon'izao tontolo zao le manana fahefana rehetrarehetra momba ana tsy tokony ho kivy a aleloia ho le tenin'Andriamanitra hoe efa nomena ny fahefana rehetra ty any an-danitra sy etỳ an-tany zany hoe ny fahefana rehetra zany ananan'i Jesosy zay tiany atao azony atao zay rehetra tiany atao dia azony atao ombanao izy na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana rehefa izy ny ombanao dia tsisy matohatra anao tsisy matohatra anao any rehefa misy zavatra zany eo anoloantsika hoy zany Andriamanitra misy Isaia 1:20 vakiko vetivety amin'aran'i Jesosy Isaia 1:20 aitsika tsy njery ty tente ary betsaka taminareo rehefa iza nahazo an'izy ity tanaty fivadikanina na tamin'ny fitsofan-drano nahazo an'ity tsotrano ity Isaia 1:20 aza matahotra anao fa momba anao a aleloia ary aza merikerika foana fa zany Andriamanitra ao mampairy anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanina kavana ny fahamarina koa aza matahotra anao fa momba anao a aza merikerika foana satria mamperikerika ny fiainana mamperikerika ny zava-mitranga ny zavatra nalovantsika tena mamperikerika fa Andriamanitra ny teny avy anao zany ho any aza merikerika amin'ireny ianao ataovy tena miletika anatin'ny sainao ao anatin'ny fonao fotsiny fa zange momba anao aleloia ry havana malala tsisy mampatahotra antsika zao rehetrarehetra zao rehefa Andriamanitra ny manome toky fa ombantsika ary anisan'ny karazana ohatrany hoe solika ngezabe tao anatin'ny mpianatra itenin'i Jesosy io voalohany indrindra ananana ny fahefana ao ary misy zavatra anankiray ngezabe nasian'i Jesosy atao ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batiza amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina zay mahatonga antsika rehefa manao batiza amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia vitany zay ny terentsika rehefa atao batiza io zany ny mission asian'i Jesosy ataontsika miampy zavatra anankiray 20 sady mampianatra azy hitandinareo rehetra nandidiko anareo zany hoe raha reo zavatra zao zany ny banzinitsika manana an'ireo tanjona ireo zany tsika manana fanirinana tanteraka amin'ireo zavatra nangatahany Jesosy iraka mission zay nataon'i Jesosy misy film anankiray zay hoe mission impossible fa ny mission omeny Jesosy atsika mission possible azo atao tsara ny mahatonga ny firenena rehetra
ho mpianatry Kristy firenena rehetra le voatentsika maleny atao hoe firenena dia tsy antidisa azotsika azo atao zany zavatra tena azo atao zany raha mandeha manao an'izany tsika satria andininy faharoapolo tapany faharoa ino za momba anareo mandraka riva bara-pahatonga ny fatampena an'izao tontolo zao raha hoe komandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra anao batisa azy amin'ny narandraisany zanak'Iesosy fanamasina mampianatra azy hitarina zay rehetra nadidiko azy manao asan'Andriamanitra zany raha zavatra avy ny ataontsika hoe komandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra dia tsy zay ny ataontsika fa lasitsika manao zavatra tena tsy mety amin'ny tsy lenandrahan'i Jesosy antsika mihitsy dia mandehana dia ozytsika andeha andresy fa dia andeha hanao politika zay nampimeanahako za taloha nanam-paniriana nanao député za hanao politika moa zany manampanao politika taloha dia ozy aho hoe zaho a tena rehefa le aorigine kely eo hirotsaka amin'ny fanaovana politika dia ny cousin-ko moa taparotsaka tanaty zay satria ny cousin-ko lasa mairany ny any ambanivohitra anay any fa za koa fa nanetretra hoe andeha hanao député dia any ambanivohitra anay any no hirotsaka dia lany député ozy izy le olona mpanompon'Andriamanitra ny taiza raram-panahy reto aloha mbola tanaty trosa to zaho azao faniriako rehefa tafamoaka soma tsara dia hanao député dia tadidiko koa ny teniny enjehana amin'ny tapabrika ianao raha midikiditra manao an'izany député zany ozy izy nga zany ozy izy nanonjen'Andriamanitra anao député enjehana amin'ny tapabrika ianao manao propagande ozy zay manenjika anao avatatra manao amin'ny tapabrika misangisangy moa izany fa tsy hoe koa manompon'Andriamanitra mpanenjika amin'ny tapabrika entiny ilazana hoe zany hoe namonjen'Andriamanitra ana hoe vonjen'Andriamanitra hoe zany dia andeha hanao député ny fanaovana politika dia tsy mahasoa antsika kristianina ny politika dia tsy tafalatsaka tsy tafasaraka amin'ny laingalainga madinidinika dia tsy mety amintsika izany inona namonjen'Andriamanitra ana antsika andeha hanao inona io reo mpianatra rehetra nytenen'i Jesosy na avovojen'i Jesosy tamin'ny fiainana nisy azy tany dia ny formeny Jesosy dia ny esorina izay rehetra tsy mety zao efa député any lanitra alleluia tena solombavan'Andriamanitra hoe solombavam-boaka fa solombavan'ny lanitra alleluia ary rovako mafy mihitsy io alleluia mpianatra io zany avy tany amin'izay toerana nisy azy tany tanaty adi-tsaina tanaty olana tanaty fiainana tsy mety dia natsony Jesosy dia ny formeny dia navahany dia ny dioviny nampianariny nasandany notahiny sy ny rehetrarehetra sy ny sisa mba hanino mba afaka irany amin'izay anao ny mission ngeza be tsisy afaka manao an'io mpianatra Jesosy ihany ny afaka manao an'io mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'Iesosy zanak'Iesosy fanamasina amin'ny 24 avy moa mampionina amin'ny 27 sy 29 tsika hanao batisa alleluia ary ianareo izay hiditra amin'ny rano batisa dia miara mifadihanana eto tsika amin'ny 20 21 22 zoma sabotsy lahady ho avy zao amin'ny tapabolana ohatro zany tsika amin'ny tapabolana efa ao anaty fatikanina ary tapabolana aorinan'izay efa ao anaty pasika amin'ny ray volana androany ray volana maniny ny pentecoste ray volana ohatro zao zany tsika efa mihoana indray efa avy tena lomano anaty zany atao hoe lomano anatin'ny fanahy masina zany alleluia reo zany mission ataontsika miampy an'ilay ampianatra azy hitandrina zay rehetra nadidiana any mpianatra reo ny tanjonao reo zany no ny tena atao hoe tena tanjonao anatinao dia ny lalana rehetra tongavanao amin'ireo sy ny mombanao mandry rehetrarehetra
ny oety manana ny olazainao ny hery sy ny tanjakao sy ny sisa idiran'i Jesosy atsehatra daholo ary ozy izy za momba anareo mandraka rivo ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao zany tiapairanao androany araka le tena mampinona fanantena finaritra be hoe aza matahotra anao fa raha mbola tsy tonga halleloia raha mbola tsy tonga ny faran'ity zao tontolo zao ty raha mbola velona koa ianao de manana toky halleloia fa ombanao Andriamanitra raha mbola velona ianao io na ady taky ny ahoana trehanao de zao ny tadidio tsy avelan'Andriamanitra ianao fa tena ombanao Andriamanitra io tiako koa io mba ho solika any anatinao any manomboka androany de ho toky any anatinao any raha misy ady lalovanao de zao ny tadio Matthieu 28:18 à 20 efa niteny tamiko Jesosy fa omba izy hiatrika olana ianao zany zao fotsiny teneninao mafy tio amin'ny olona ary mafy tio amin'ny tenako mafy niatrika aty fa efa niraisiko solika ato anatiko ny tenin Jesosy hoe iro za omba anareo momba zany aty amin'ny côté atsika aty amin'ny côté anao Jesosy momba anao izy momba ny tananao izy tena ampianatra ny tananao iady izy tena ampitsangana ny tongotra tsy angozogozo izy tena anohana anao tsy anjery izy omba anao izy halleloia tsy omba ny fahavalonao zany izy fa omba anao inona lalovanao na inona lalovanao tadidio manomboka androany fa Jesosy tsy amelanao rery fa tena omba anao izy halleloia le mpianatra eo nandalo anty daholo reo Petera amin'ny asany apôstôly toko 12 aitsika tsara ty tarity ny nanenjehana fiangonana sy nanafahana Petera tao an-trano maizina ary avakiko amin'naran'i Jesosy asany apôstôly toko 12 andiny voalohany naran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany Herôda mpanjaka niditra ny tany ampahorina ny sasany tamin'ny fiangonana fa ampahorinina zany ary izy namona ny Jakoba zalahan'i Jona tamin'ny sabatra Jakoba maty voalohany tamin'ny mpianatra ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy zany de nandroso ny sambotra amin'ny Petera koa izy ozy ny olona hoe efa vita iny ny anankiray andoko ty vitay efa vita amin'ny andro finanana mofo tsy misy masirasira tam'izany ary efa nisamborina izy de nataony tao an-tranomaizina ka nataony tamin'ny miaramila 12 ambinany 12 lany aminazy de nikasamoaka azo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Pasika andiny vadimy ary Petera nambenina tao an-tranomaizina ary fiangonana naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy misy mpianatra Jesosy hafa koa ao amin'ny asany apôstôly ao arindrinao ihany ny amin'ny ny amin'ny Paoly sy Silasy teto koa asany apôstôly toko 12 de vakitsika andiny fa 7 amin'ny hitandreo tompony fa verina ny fanantenana azahoany arena de sambotra amin'ny Paoly sy Silasy izy ka mitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe ary efa nitety amin'ny gouvernement izy roalahy de nolazainy hoe reto lahy Joseph de mampitabatamba antsika loatra ka mampianatra manao ny tsy mety ho isika na ataotsika fa romanina isika ary voaka ny aranitsangana mely azy ary gouvernement nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohana tamin'ny hazo izy ary efa nikapohana mafy de mafy izy de natao tao an-tranomaizina ka nasainy ambina azy tsara ny mpianatra tranomaizina ary efa nahazo teny toy izany lehilahy de natao tany amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ary nitonga ny bloky mafy tamin'ny hazo tamin'ny bloky hazo averika any antsika zay tsy malaza ny atao hoe bloky hazo ny atao hoe bloky hazo de zao misy vy eto de misy rojo mampitambatra ny amin'ny tanana de miendrikotro zao zao de eto misy rojo de io ndray nefa le misy rojo indray mampitoeniny amin'ny tongotra ao de tongotra ao ny tongotra ao le ohatry zao iny misy hazo anankiroa mipetaka de idina amin'ny bilao avy aty ambony de voa bloky ny de ny olona manana misy bloky hazo tsy afaka matory fa mipetraka eo de ohatry zao zany ny pozinao
nefa ireo olo ireo avy nikapohana mafy de mafy tamin'ny hazo, mafy de mafy. Voalohany tiako tenenanao raha ain'olombelona ara-dalàna mety mahazaka an'izany le olona nomban'Andriamanitra ny afaka mahazaka an'izany. Olona nomban'Andriamanitra ny afaka mahazaka an'izany. Io Paoly dia malaza tena mahery mafy be mihitsy. Fa tsy Paoly mafy be any amin'ny Koritianina any nge ireo iverentsika amin'ny tantaran'i Paoly sy Silasy sy Petera. Resika maky tena Andriamanitra jereo tsara ty Koritianina faharoa andininy enina amby folo raha sao Koritianina faharoa andininy faha 1 dia andininy faha 9 amby 20. Zao ny zavatra tenen'ny Paoly. Ndao vakiko manomboka amin'ny andininy faha 1 amby 20. Manala baratena ka to manaiky fanalemy izay. Fa amin'izay masany olona dia ao anaty fonteny toy ny adala dia mba sakoa Hebreo va izy, sakoa Israelita va izy, sakoa. Taranaka Abrahama va izy, sakoa. Mpanompo Kristy va izy. Miteny toy ny olona verisaina mihoatra noho izy amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetitetika kokoa, amin'ny kapokabe izay efa tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy no kapohan'ny Jiosy, 9 latsaka iray avy. Any 9 amby 30 ny kapohana ohatran'i Jesosy 9 amby 30. Jesosy indray mandeha any fa ny Paoly 5. Riavana. Jesosy nge riavana ny kapohana 9 amby 30 zany tena nijaly. Fa ny Paoly 5 izy ny kapohana 9 amby 30. Iny telo ny kapohana tamin'ny hazo anisan'izany izy tamin'ny tao anaty alohan'ny gadro io. Indray maka ny toram-bato efa ny toram-bato riavan'ny Paoly. Ny olona toram-bato zany dia maty. Ilay vehivavy le seka ny toram-bato efa nanao velomany havana efa hoe maty hoe toram-bato zany. Fa i Paoly intelo ny kapohana tamin'ny hazo indray maka ny toram-bato, intelo vaky sambo, indray andro sy alina no mitoetra tamin'ny lalina. Andiny 20 nandeha matetika saika nahita loza tamin'ny Ony, saika nahita loza tamin'ny Jola, saika nahita loza tamin'ny tompotany namako, saika nahita loza tamin'ny Gentris, ary saika loza tao amin'ny tanàna, saika nahita loza tany anefitra, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka, tamin'ny fisasarana sy fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny ano hoanina sy etaeta, tamin'ny fifadikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Rehefa mahita zavatra ohatr'izany ianao, mamaky ny tantaran'ny Paoly, dia tena tsy olombelona zany. Na Superman nahitatsika tamin'ny film iny ary tsy mahazaka an'izany. Na reny nahitatsika hoe mafy be tamin'ny film hoe Rambo, Arnold, izy tsy mahazaka an'izany fa film zany dia azo atao. Fa ny Paoly tsy film, fa ny Paoly tena zavatra ny ainany. Zareo rehefa mamaky eto izy Jesosy raha zany tratran'izany farafahakeliny raha tsy maty ary tsy zarery. Fa raha misy olona tsy omban'Andriamanitra manotatra an'ireo zavatra izao dia tsy olombelona tsony. Tsy olombelona tsony. Za taty amin'ny taty indray andro ho anareo izay mitady asa aloha rehefa volana août aty aminay dia fitangosana voaloboka. Halleluia. Fanaovana vendange. Fa manao ny vendange io dia mahafinaritra amin'ny lafiny iray satria manino taka ny mitsangatsangana ianao dia mahafinaritra be ny fiarahan'ny olona. Tena misy fiarahana sy fifankatiavana mahafinaritra be dia ny andro mafana tsara sy ny sisa. Dia toana ny sakafo, ny jus, rehetrarehetra mahafinaritra. Fa le manao an'ilay izy amin'izay raha vao tsy zatra na anao ao izy ianao ry havana. Fa ny baka sy ny jaiko ohatran'ireny iny ireny nanao an'ilay izy 2 andro, 3 andro, 3 andro. Marary anao daholo ny vatanao manontolo, indrindra ny lamosina sy ny fe. Tsy haiko anareo izy anefa mba nanao vendange. Izy misy vola mahafinaritra. Fa tena mody ao tena naharary Jesosy. Marary io vatako manontolo. Tena reraka tena marary.
tamin'izay mbola tanora zay moa tsy antso va tamin'izay mbola kely dia nianatra kung fu nanao kung fu ary avana fa rehefa nanao kung fu za dia le maître anay tamin'izany tena izy tsy mirangeza be izy dia forcé manao grand écart dia manao grand écart dia hitsahany eo amin'ny feanao iny atao mavita grand écart fa avy nanao entraînement indray mandeha andro sabotsy tamin'izany mpanaovana entraînement fa asa be io ka ay sarotra koa manao champignon raha nabavy angela fa zao naharary mba nanao kung fu indray mandeha fa naharary tratramin'ny aretina tena tonga dia tratran'ny tazo tapaborana tsy nanao kung fu tsony aiza tsy manao entraînement marary naharary seky maty fa za mahita antsika manao asan'Andriamanitra tsika mbola tsy makaizana atsika fa mahita an'izao zavatra mahazo andro-paolo zao etrety hoe voakapoka mafy be ianao dia blokazo ilay dia eto izy jerenao reto zavatra mahazo azy indimokapohany iny 9:30 toraham-bato tamin'ny fisasarana sy fikerezana tamin'ny tsy fahita tory matety tsy mahita tory za reto misy fotoana manao fandarana eto misy fotoana teatory dia forcena fotsy mamazo raha za zao manao ohatra zao dia efa ampahafinareo zay teatory nefa ny atsika anketo mba maivany avy ny sakafo voky tsara za manao fandarana io voky tsara alleloia zavatra ilay mivatako ny sotroko ny zavatra teo nisotro jus any mihinam-bary any mihinan-daoka mihinana voankazo zay azo atao fa izao mbola mahatsapa any hoe reraka manao tafika masina zany nge 3 andro taloha mandeha any ambanivohitra any tena renao misy tena reraka ianao reraka dia mitaray fa inona ny zavatra natrehandro-paoly zany natrehandro-paoly tamin'ny fisasarana sy ny fikerezana tamin'ny tsy fahita tory matetika tamin'ny anona sy ny ateta tamin'ny fivadikanana matetika tamin'ny atsika sy ny fitanjahana afa-tsy tamin'ireo zavatra ivelany dia mbola nahazo isan'andro koa ny fiahinan'ny fiangonana rehetra zany zavatra zany teneniko anao tsy vity zany tsy vitan'olombelona zany raha tsy misy ny fomban'Andriamanitra Jesosy ny teny fa raha reo ny zavatra ataonareo ny nanyrahany Jesosy atsika no ataotsika dia zao ombantsika izy ary tsy misy tapavoaka velona amin'izany zavatra nazo ny Paoly zany raha tsy olona nomban'ny tanan'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra aza merikerika foana fa zany Andriamanitra alleloia aza merikerika foana aza matahotra ianao fa momba anao ary aza merikerika foana fa zany Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao ao anatin'ireny ampaherezan'Andriamanitra tsika anatiny any tsika dia efa ampaherezana nefa ny ihany koa ao ambadika izany ao aorianan'io ianao zany miatrika an'ilay ady tsy mety reraka ianao tabokivy dia renao mihitsy misy fanahy mampahery anao nefa ao ambadika io koa efa misy famonjena omenanao mampahery anao sady mamonjy anao hitantananao amin'ny tananakavanana ny fahamarinako Andriamanitra raha miteny amin'ny tananakavanana zany dia zao amin'ilay tanana zatra ny ady tsy mikavivizana Andriamanitra mitantananao io alleloia dia zao ny zavatra nitranga efa tany anaty figadrana i Paoly sy Silasy dia zao ny zavatra nitranga any amin'ny asiny apôstôly toko 1:10 atsika ary no mamatinala dia nivavaka sy nira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary nihaino azy mifatotra ny fideranana nataony zareo zany tonga dia misy ositra nihaino daholo ny olona ary nisy roa tany mafy dia mafy avy tampoka ka nizongozona ny fanorenany tranomaizina dia nivony anaka tamin'izay mivaravarana rehetra ary nivako ny fatoran'izy rehetra zay nena izy roa lahy fa neny Petera tary aloha tary reraka Petera ary Petera nambenina atao an-tranomaizina amin'izy dia teo zany ho vonoina izy rapitso
ary peterana be natao hatramaizina fa zao tsy peterandreny ny ira fiderana fa ny fiangonana tena enjana koa zany 28 kilometra nyrerana baviko tany la mandeha mianatra zany ary nareo zany olona matanjaka be mihitsy isory an'Andriamanitra zany fa zany anaonareo toe-batana matanjaka be ohatran'io. Halleloia. Andiny fahenina ary noho ny efa moka azy ireo dia natory teo anirana miaramila roa lahy Petera tamin'iny alina iny sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy ary nisy mpiambina ny amina ny tranomaizina tao ambaravarana. Miary zany Paoly sy Silasy bloky azo. Ny aty Petera gadra dia miampy mpiambina anankiroa mipetraka eo anilany. Andiny fafito anefa. Tary zany ny Paoly sy Silasy tonga dia nisy horohorontany dia mivany varavarana rehetra dia mivany gadra rehetra. Fa ny Petera indray teto sy ny trano no niozongozona. Fa andiny fafito arivo nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy nazavana mirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tezan'ny Petera dia namoazika nanao azy hoe mitsangana faingana dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary le anjely miskina dia fezo ny kapanao ary natao zany ary hoy izy koa tafino lambanao ka manara dia voaka izy ka nanaraka azy ary tsy fantanoa marina zay nataon'ny anjely fa nataony nahita fahitana izy. Ary andaliny fiambenina voalohany sy faharoa dia tonga teo mivavahady vy izay mahazo ny lalina ho any tanàna dia nivoa azy io mba halea ary no nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalina iray ary niaraka tamin'izay tena andao azy ilay anjely. Zao ry havana Paoly sy Silasy tary nideran'Andriamanitra. Jehova mpiady mahery. Halleloia. Lainy ho an'ny Joda tonga miondrika tonga dia mpirododoko etsika ny horohorontany fa dia mivany fatorana. Petera tato tsy afaka nanao an'izany. Reraka izy dia natory. Tsy navitalim-bavaka intsony fa natory. Fa iza no mivavaka ho azy? Ny fiangonana manontolo. Inona ary zany nafaka an'izy roa lahy tary sy Petera teto? No le fiderana ve? No le fiderana nataon'ny Petera Paoly sy Silasy ve? Natonga horohorontany. Nefa ndray Petera teto tsy afaka nanao fiderana fa natory fotsiny. Reraka. Misy fotoana antsika reraka. Ary tsika aza manamelo tena fa misy zavatra tsy vitatsika. Misy zavatra tsy vitatsika ravana. Misy fotoana rerakitsika. Saotra ny amin'ny ranabavy Geneviève fa izay ny valiteny tiako ho fantatrareo androany. Ilaina ianao mihira fiderana na dia ao anatin'ny fatotra sy ny ady izay lalovanao azy fa ny fideranao an'Andriamanitra iny tsy inona nafaka ny gadranao fa iny ny entin'Andriamanitra nahitananao hoe tena manam-ponoana ianao manantena an'Andriamanitra ianao satria raha le fiderana no nanafaka ny gadra tsy afaka atao zany Petera fa Petera natory. Fa ny zavatra nitovian'ireo mpianatra Jesosy ireo dia tsotra ny tenin'i Jesosy Matthieu 28 hoe za omba anareo mandraka rivo. Halleloia. Na any Apigadrano nareo, na any amin'ny nosy Patmo nareo, na any Antiokia nareo, na any aiza misy anareo. Raha mbola zay ny ao anatinareo. Halleloia. So dia adinonao le afatry Jesosy teo. Hoy Jesosy hoe mandovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrinareo rehetra nandidiko anareo. Halleloia. Raha mbola zay zany ny tanjontsika. Ka izy roa lahy nge ravana nitory an'izany nge natonga andreo. Izy telo lahy nge nitory an'izany nge natonga andreo tany Apigadrano. Tsy hoe nisoloky volan'olona ireo na nangalabadin'olona fa fitoriana filazantsara, fitoriana fahamarinana nitarika ny olona naja zay ampianatra, nitarika ny olona akato zay nampianarin'i Jesosy. Zany nge nataon'izy telo lahy. Ary Jesosy ny teny fa raha reo ny ataonareo. Halleloia. Raha ny sitrapoko ny ataonareo za omba nareo mandrakarivo. Misy fotoantsika manao zavatra dia potika le zavatra dia mahatsapitsika tsy nomban'Andriamanitra. Satria zao tsy nikasika an'ireo ny zavatra nataontsika.
afaka miasa ianao, afaka mifalifaly ianao miaraka amin'ny ankonanao. Fa ianao mila manana an'ireo foana anatin'ny saina hoe za hitory filazantsara amin'ny olona rehetra, manana programa anao mpianatra ny firenena rehetra, dia hiteny amin'ny olona, hitory amin'ny olona. Nareo zay efa mpitory teny nareo tamin'ny groupe izay maro izy. Tsara zany, mandrosoatra any. Manano nareo tanjony, mananontsika an'izay tanjony izay. Dia ny amin'ny tanjony amin'ny ara-panahy, ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tanjona hafa foana ny anatin'ny sainao, dia tsisy afa-tsy ny ara-nofinao, ny ampanankarenanao, dia tadidio fa mivoaka n'ilay zavatra nangatahany Jesosy. Fa Jesosy ny tena reo ny zavatra ataontsika. Dia izao aza matahotra. Indro aho ombanareo mandrakarivo zany ombanareo foana. Mandraka tonga ny fataperana izao tontolo izao. Izao tontolo izao ho tapotra. Fa ny fiainantsika koa mety tapotra alohan'izany. Fa raha mbola velona koa ianao, tsisy atahorana ny aminao. Fa Jesosy efa nampanantenantsika. Fa ombantsika mandrakizay. Za zany androany te ampelatsika manao hoe mahafinaritra ilay zavatra tena mampirina teo hoe ny mpianatra rehefa teto Jesosy dia tsy mba diso anjara izy. Zavatra tsy fantatry ny olona, fantatry ny mpianatra. Ianao ingery avana ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra petsika ny zavatra fantatra. Tsy takatry ny olona. Afenina amin'ny manatsaina zany izy fa ampisehoana ny zazaboto. Alleluia. Dia jereo reto tsika. Izavintsika reto izao mba nianatra baiboly, nianatra teolojia sy nianatra sy ny sisa ary izay ny anambanian'ny olona tsika indraindray. Ianareo nianatra teolojia, ianareo nianatra an'ilay nisy fetin'ny taranaka ho any, fetin'ny taranaka tany ambanivohitra anay. Ka mialatsiny fa fiangonana lehibe moa ny fiangonan'ny fianakaviana. Dia rehefa tao anatin'ny anjarany ohatra teraky ny dadabe anay zany, teraky Rakotosalama nanao an'ilay fetin'ny taranaka, dia anjaranay rehetrarehetra zafikely sy ny zanaka no mandray anjara anatin'ilay miasa ao anatin'ilay fiangonana. Manomboka ny fampidiran'olona, eny amin'ny fotoanana fotoam-bavaka dia ilay paster zany mijery eo fotsiny fa avy ao amin'ireo fianakaviana daholo manao an'ireny liturjia, mamaky teny, mivavaka, mitory teny. Dia mba fianakaviana mba nahita hoe mba mivavaka zany rado dia aleo rado no mitory teny. Fa tena za eo mpitory teny ohatr'izao tamin'izany. Dia hoy ilay paster rehefa tena hoe izy no mitory teny. Fa iseno mivavaka ohatry izy. Zaho mivavaka amin'ny fivoazam-panahy. Dia any aloha dia efa somary tsy dia levon'ny vavon'ny paster rehefa ohatr'izay. Fa ianareo izy efa nianatra misy an'ilay anarana ohatry hoe misy fiofanana kely ilaina rehefa mianatra mitory teny amin'ny fiangonana lehibe any. Sefala sy inona moa izy izay? Nianatra ve? Tsy mbola nianatra an'izany. Ka sarotra be izany izy. Ahoana ny hitorianao ty raha mbola tsy nianatra an'izany ianao? Ka tsy nianatra fa nianatra tena kelakela hatrany. Nianatra sefala sy setiela. Raha tsy nianatra reo zany tsy afaka mitory teny ny amin'ny fiangonana lehibe amin'ny efitrika mba mialatsiny teneniko ilay anatina fiangonana. Fa tena tsy mety lesy lahatra mihitsy paster. Ny zavatra mahafinaritra rehefa Andriamanitra ny ombantsika na ny teny holazaintsika aza tsy tokony mampanahy. Aza matahotra ny amin'izay ho avalinareo sy ny hoteneninareo amin'izany andro izany. Alleluia. Fa miteny Andriamanitra fa izy nametraka ny teny ao am-bavantsika. Exodus 14:14. Ianareo, Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa ny nanginy ny olona omban'Andriamanitra rehefa mampangina ny aminy dia mivoaka ny tenin'Andriamanitra. Dia nefa rano moa izany moa efa niteny tamin'izay aloha fa tsy tonga dia atao ilay toriteny fa za tsy nianatra ny zavatra tenenareo paster fa atao fa aloha hijanona. Dia rehefa hitany teny an'izay dia aro izy fa atao fa zao tandreo miteniteny mivera fa hoe teniteny angamba hoe aza mila kisoa sabata ihany. Aiza kosa.
eto amin'ny eto ny altarantsika eto, halleloia, dia eto nareo ny ampianarina zany. Fa nafinaritra fa po pastera tamin'ny toriteny tamin'izay. Zary tiako tenena dia zao, isika tsy hanafenan'i Jesosy ny zavatra tokony hoentintsika miaina. Jesosy nandeha fanasana, ny mpianatra koa nandeha fanasana. Tamin'i Jesosy mbola tety. Mbola tety Jesosy ny amin'ny mpianatra manontolo azo antoka. Eritreretina hoe Petera, mpianatra Jesosy, fandrafozam-bavany, sitrana amin'ny areta. Ary mahafinaritra le hoe misy zavatra tsy azo ny mpianatra dia azavain'i Jesosy. Inona ny dikany zao? Zao ny dikan'iny. Halleloia. Amen. Mpianatra kena azo teny tahaka ny nahazo an'i Jesosy koa hoe taizany naizany le ty an'izany teny zany. Fa rehefa Andriamanitra ny momba antsika dia tsy misy matohatra antsika. Rehefa Andriamanitra ny momba anao, izay rehetra ataonao dia ambinina avokoa. Ary mila ny fomba an'Andriamanitra tsika. Mila ny fomba an'Andriamanitra tsika ry havana. Andao ararotintsika izany hoe itsika tsy lavitra an'Andriamanitra. Eritreretinao ny olona mifanisika tamin'izany rehefa tonga Jesosy mandalo toerana ireny. Ilay vehivavy anankiray ry havana tonga dia nionina. Izay na ny lamba fotsiny aza ny voankazoko dia ho sitrana. Fa ny mpianatra tsy ohatr'izany, mpianatra ary niondana tamin'i Jesosy mihitsy. Eo akaikin'i Jesosy. Niondana teo mihitsy amin'ny sakafo. Ny olona tena hoe zany sisa ny zavatra farany fabetsany antenain'ny olona. Hoe zahako na dia ny lamba fotsiny aza ny voankazoko izy ilay vehivavy. Fa ny mpianatra tsy zany ny antenaintsika, tsy ny kely ohatr'izany hoe raha mba ataovy ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra mombanao avelany ondana eo aminy mihitsy ny ary ianao. Halleloia. Ary mahafinaritra be anako ilay teny mampinatra hoe anisan'ny tombony ngeza be koa dia ny reharehan'i Jesosy ny mpianatra. Iny koa tena mahafinaritra anaty hoe ny fianakavian'i Jesosy akaiky natakalon'ny mpianatra. Tena hitako eto mihitsy hoe somary ohatry ny menatra kely ihany ny Maria sy ny rahalahin'i Jesosy tonga teo. Ny soratena tao Zandina hoy ny fomba fiteny hoe Jesosy hoe avanay akaiky ange io e. Sy mivoaka tinga izy ahitanareo an'izany trahatra ny tsipakambava fo kely. Jesosy iza reniko sy ny ravan'ny rahalahiko sy anavaviko. Iza moa reniko iza ny rahalahiko iza ny avaviko. Ireo ianareo manao ny sitrapony raiko. Ry havako. Andaontsika tsy atahotra. Andaontsika tsy atahotra. Ary raha mbola mifandray amin'ireo zavatra izay, zavatra ataonao manomboka androany. Hoe na dia ianao nge ravany. Hoe pastera namako izay, isika tsy mitory teny fa mitory tena. Izany hoe jeren'ny olona ianao dia misy zavatra filazantsara vakian'ny olona ny aminao. Mety mbola tsy mahavita mitory teny ianao. Mety mbola tsy mahavita mandeha ianao ka hanao mpianatra ny firenena rehetra. Fa ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra, fandehananao amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana, dia efa zavatra ngeza be afaka homban'Andriamanitra anao. Ianao aza matahotra hoe ahoana no avo, ahoana no ataoko ao aorianan'ity zavatra, ao anatin'ny zavatra trehako. Vao manangasanga ny olana dia teneno mafy amin'ny vavanao, reseo lahatra ny sainao sy ny fonao sy ny fanahinao fa Jesosy efa mombanao sahady. Vao ery aloha ery ny olana dia zao fotsiny tenenao, inona moa io olana io? Jesosy nge mombanay. Halleluia. Anatin'izay mivady anatin'izao asan'Andriamanitra izay atao zao dia misy fotoana miatrika olana. Fantatrao tsara zao fa ny radio mbola tsy mandeha. Fa aza manahy efa andeha ny radio zao. Misy zavatra kely izay tsy maintsy atao kely dia mbola ny andriandry kely aloha. Fa efa atao amin'izay zao. Andeha amin'izay zao ny radio tsy ho ela. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Misy fotoana miatrikasika olana, miatrikady anatin'izao asan'Andriamanitra atao. Fa za miteny anareo
fa tsy mbola nisy fotoana aloha tsy nomban'Andriamanitra anay ary mahatonga anay hoe karazany nosy nefa vita vaksiny mihitsy satria misy zavatra tsy maintsy atrehana dia efa zao fotsiny ny ao an-tsaina hoe efa nombantsika hoe Jesosy dia lasa tsy ombantsika indray nefa Jesosy miteny tsy miteny hoe ombanareo mandritra ny 5 taona ombanareo zao voninahitrin'Andriamanitra fa 7 taona tamin'ny 4 fahadimy androamontsika sisa 7 taona tamin'ny larobia ny batisana mivady alleloia dia mampieritreritra hoe raha misy ny ady inona ny tsy ady efa nalovana tanatanyzany 7 taona zany raha ny ady mpanahy ny ady ara-panahy avana ady ara-panahy betsaka ny zavatra efa nalovana tsaroko nandalo ady ara-panahy efa tratran'izany tena anivon'ny fiangonana na izana mampionona misy fotoana aloha tena miteny mihitsy za tsy no asan'Andriamanitra intsony ka za tsy toriteny intsony ka mampionona koa za tsy ireo intsony ka fa ny zava-mahafinaritra dia izao ny olana n'izy fa renao mihitsy hoe misy tanana kavanan'ny fahamarinana mampitrakanao aloha voalohany indrindra alleloia dia mampitsika anao indray dia mahavelona ny fanantenanao indray velona indray ny fanantenanao dia miakitra indray ny fononao toy izany hoe fanahoana moa zany hijanona aza mijanona ianao olona ampiasain'Andriamanitra ianao alleloia olona ampiasain'Andriamanitra ianao nahoana ianao no tsy atoky ny tanana kavanan'ny fahamarinan'Andriamanitra Jesosy tsy niteny antsika hoe ombantsika mandra-pahatonga ny 5 taona na 7 taona na 10 taona fa Jesosy niteny fa raha mbola velona koa ianao dia ombanao izy na roviana na roviana na roviana na roviana na inona manoloana anao na inona alleloia dia Jesosy mombanao aza matahotra ny zavatra tahorana betsaka ny zavatra mampatahotra betsaka marina fa tsy hita maso ny Andriamanitsika ny olana mety hita maso ny fahavalonao olona be hitanao maso le olona ny taminao hoe za momba anareo mandrakariva tsy olona fotsiny izy fa Andriamanitra fa tsy hitantsika intsony fa raketo ao dia manana finoana fa na roviana na roviana ianao nomban'Andriamanitra ary na manoloana an'izy koa na manoloana an'izy ianao nomban'Andriamanitra nona ny olona 5,000 mipianatra teo anilan'i Jesosy tsy nitaraina nona zany ary tsy natahotra ny amin'ny hoaviny hoe manahoana ty fiainantsika ity fa nanana toko foana hoe za manana an Jesosy misy olona eto mety miatrika olana zany olona zany ataovy miletika anatinao aloha hoe za Jesosy anao ny asanao za Jesosy tena anao ny sitraponao fa ny fanaovanao an'izay sitrapon'Andriamanitra izay atonga an'Andriamanitra alleluia atonga an'Andriamanitra anetsika ny tanana kavanan'ny fahamarinany anetsika ny tanany mahery alleluia dia ombanao izy hotahiny Jesosy ny antsika rehetrarehetra za resy lahatra fa tsy ho avelan'Andriamanitra fotsiny amin'izao ianao fa tsy maintsy misy zavatra etsika ho ataony hanaporofony fa mombanao izy misy olona mety mbola tsy resy lahatra mihitsy Andriamanitra ve dia ombana mombanao izy ka mpianatra zay zavatra rehetra natrehany dia tsapa ary hita maso fa nisy tanan'Andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainana zany hoe zavatra nahazo amin'ny Paoly saiki naninona avy izy averiko vakiana aminao ihany le Korintianina teo le Korintianina faharoa faharaiky ambin'ny folo
andininy fahinina roapolo nandeha matetika saiky nahita loza tamin'ny ony saiky nahita loza tamin'ny jolay saiky nahita loza tamin'ny tompotany namako saiky nahita loza tamin'ny tanàna saiky nahita loza tany anefitra saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina saiky nahita loza tany amin'ny lalasandoka efa mitatsika saiky maty a tsy maty zay ianao fa reho saiky velona efa any amin'ny ray ianao miteny an'izany tena saiky velona tamin'le loza teo fa ny ampilatanany Abraham ianao am'izany raha miteny hoe saiky maty a mbola eto aloha ianao izy any tsy efa saiky tamintsika saiky nigahatra saiky maty saiky lasa dala saiky namoy fo fa retitsika reto noho n'inona satria nombatsika Jesosy tsy namelantsika reto tanatiny raha navelan'Andriamanitra tamin'ny aditsika isika tsy ohatr'izao ny fiainantsika i Paoly koa Jesosy ny teny ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao ninona ny lalovana saiky any betsaka saiky maty a saiky voadonina ny tomobila saiky tsy voaroa ny hofatraniko saiky anaty izy soamevo saiky ny saram-panambadiana saiky lasa dala saiky hafabaraka saiky katrami fa Jesosy ny teny zange saiky avero izy fampiola any zao tena zavatra ngeza be a hoe saiky avery halleloia amen fa ozy Jesosy za omba anareo indro za anagnana keo izy Jesosy efa nomena ny fahefana rehetra ty tany sy any an-danitra ka nahery any amin'ny tsita maso ananako fahefany reny de za omba anao na eny amin'ny zavatra tsapaitanana ety atandry ananako fahefany reny za omba anao za matahotra ianao mahereza de mitoerana akaikin'Andriamanitra ataovy ny sitrapony ataovy ny asany misy anarana fiangonana ohatr'izay vitao ny asan'ny fahamarinana tsy haiko raha misy mbola any zany fiangonana vitao ny asan'ny fahamarinana vitao ny asan'Andriamanitra manana foana ianao aza miala maty zay za Jesosy ny sitrapoko ny androko sisa rehetra andropoko anao naovako ny asanao io zay mivady io inona ny ataony eto manao batisa azy amin'ny anarana sy ny zanaka sy ny fanamasina de mampianatra azy hitandrina zay nasaiko nitandriamanareo de io zay mitondra anareo io mampianatra anareo isan'andro manana fahamasinana manana fahadiovana dao anompan'Andriamanitra za miary arenao anareo ety an-tany fa any an-danitra any tsisy kalalao sy mpanimba halleloia de zany nomban'Andriamanitra zay tsisy atahoranareo ny fiainanay misy fotoana mampitaitaina fa tsisy atahorana eo ampelantanan'le tompony fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra halleloia ary Jesosy efa nitendry fa mbola ombanay mandrakary ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao mbola anakoako ivoaka avy eto amin'ny tokantranonay eto foana ny filazany tsara ny Kristy ny tenin'ny fahamarinana satria zao ny sakana betsaka de ny ariavana malala tena teneniko anay fa zay tena mahatsapy zay mivady reto fa tena momba anay Andriamanitra tenao tsara hoe mba hitanao moa hoe ahoana ny fiainana ty andafy amin'ny hazakazaka ty andafy sy ny sisa samy sahirana za tena miaika vo eo any tena tamampiny hoe mahanay miaika anao aza tena miaika retinareo mampinona manao an'ireny fandarany reny akoatra ny isan'andro mandritra ny journée de ny message nareo reo be de be valiny ao miresaka misy aminareo ampaherezana entina mbavaka délivrena misy aminareo ampianarana baiboly de manontany zavatra tsy azo anatin'ny baiboly sy ny sisa nefa izy mbola afaka manao mivavaka maraina amin'ny 7 maraina maka mpianatra mahandro sakafo karakara tokantrano zako momba eo anisan'izay kely any manao ny asa mandrarahako isan'andro manombana an'izao fandaharana zao de tena resy lahatra zay mivady fa tena momba anay Andriamanitra na mahita olona zay
tena hoe na fotoana ikarakarany ny zanany ary tsisy tena na fotoana ikarakarany zanany aza tsisy mila olona mila tena hoe tsy fantatra fa misy fotoana zay vady mifampijery de teny orineny tena mombantsika Andriamanitra mombantsika Andriamanitra andeha re zao ny radio mombantsika Andriamanitra ary mitady foantsika inona ndray Andriamanitra ny zavatra azo atao anatsarana ny famponana hitarika fifadikanana zao tsika amin'ny Zoma sabotsy Lahady amin'ny 20-21-22 atao aiza zany ny asa mandrara ny fitadiavam-boly ka indro za momba nareo mandraka arivo ao amintsika fotsiny ve lay faniriana ao amintsika fotsiny ve ny faniriana sy ny finiavana anao an'ireo zavatra tenenin Jesosy ireo fa rehefa ao amintsika fotsiny ireo dia aza manana ia fa Jesosy mombantsika anohana antsika Andriamanitra anohana ny tehezan'ny Petera anohana ny valahan'ny Petera reraka Petera fa tsy navelan'i Jesosy ny rahan'ny anjely zao ry anjely ataovy daholo ny zavatra rehetra fo azy izy tsangano izy fa tsy mahavita mitsangana tsolo io toano izy alleloia fa mangozozo io dia abekanjo izy de tatano ivoaka sokafo daholo ny lany sokafo daholo ny varavarana sy fijiro mazava fa tsy andeha amin'ny maizina izy na andeha ao anaty trano maizina de sokafo ny varavarana atao misokatra ho azy hatramin'ilay varavaram-by mandeha mivoaka ny an-dalana gaga ny olona ny vavaka ho azy gaga ny fiangonana ny vavaka ho an'ny Petera toy ianao ty tonga ty sao de matoto tsy matoto io fa olona avy nombany Jesosy misy fotoana tsy keritreretiny olona io tena hoana ary zany fa ny tena marina tsy tsika fa noho ny fomban'Andriamanitra tsika za ty ampiranao am'ty ty inona zavatra trehanao n'izao fotoana izao mety miatrika zavatra mafy ianao fa zao ny atovy ao an-tsainao mandalo fitaitainana io eny zay ny mahady ny ady mandalo fitaitainana tena fa zao aza dinika efa votsitra ho anao ny teny hozy Jesosy efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany ndana fotsiny ataovy ny asako fa indro za momba nareo mandraka arivo ambara-patonga ny fataperany zao tontolo zao matoa ianao afaka anao batisan'ny olona de voalohany indrindra anao efa vita batisa matoa ianao afaka mpianatra azy hitandrina zay rehetra nandidinanao de ianao zany efa mitandrina an'le izy ataovy fotsiny reo fa tsy arian'Andriamanitra zany ianao de aza matahotra manomboka eto ndreo tsika tsy atahotra fa misy tompony fahefana rehetra sy fahefana rehetra ilaina eo an-tanan'i Jesosy tsika izy no miteny amintsika aza matahotra fa tsy olombelona de mahery izy ianao fa raha za manokana no mijery anao de ianao io olona tsy maintsy tafity ianao amin'ny fiainana tsy maintsy mandresy ianao ary tsy maintsy tsy rendrika zany ianao de courage de mahereza tianao Jesosy ary tsy amilanao irery izy iny tompontsika rehetrarehetra ny Andriamanitra aminao hoe ay ianao ka tsisy rovaka anao eto an-tanako tsy foky anao satria zanako Alleluia waizy ndray ianao mitady vaholana marireo daleanao tsisy nahafakoreny fataovy mainty amandatra dandratany adyfo latsalatsa latsalatsa nazo ana atopazo aminy ndray ny masonao androany ny fomba fijerinao fa ho hitanao ny atsarany alleluia lehibe ny Andriamanitsika
ny zavatra etrainy atao tsy hay tohainany eo ary tsika rehetrarehetra maherezatrany fa tsara ny eo atratrany ianao aneka tiny narivo mahery no manodidina anao tsy maitsy ho tafity anao aza sainy mitso zay rehetra lasanao taloha jesosy ianao zava-baovao fa izy anao zava-baovao aza dinonao a fitiavana anao tsy mana-paroa io miainy azana fonana eo ary tsika rehetra maherezatrany fa tsara ho any eo atratrany ianao aneka tiny alleluia marivo mahery azany manodidina anao tsy maintsy ho tafita ho ainao alleluia halleluia raha tsika vavaky zany toriteny zany a dia raha tsika vavaky zany izy zany za tena te apaily anao androany hoe momba antsika Andriamanitra tsy ohatry zao tsika dia raha ataoko ary ty fandarana kely tsika ty a tsy ohatry zao ty raha tsy nomba antsika Andriamanitra tsy nahavory antsika rehetrarehetra ohatry zao nampijoro antsika ohatry zao raha tsy nomba antsika Andriamanitra raha tsy nomba antsika Andriamanitra dia tsy nisy kory zao fandarana kely ifampahirezatsika isan'andro fa ianareo ngery avana malalina tsy mahita fa zay manokana ny aina ny zavatra manao an'izao fandarana zao dia tena resy lahatra zay mivady zay menakavy kely fa tena momba anay Andriamanitra mbola kely ireo zanaka ireo misy fotoana mbola voatera baoma pionina nefa nanao an'izao fandarana zao tsika fa ny zava-mahafinaritra na dia ireo zaza reo aza dia tahaka ny hanirahan'Andriamanitra anjely mihitsy tena hoe iambona andreo amin'ny fotoana ohatra hanaovana fandarana zany ikarakarana an'izao fandarana zao raha ny tena marina tsy tokony manam-potoana zany tsika hoe hanaovana fampianarana baiboly sy hanaovana zany hoe délivrance sy hitondraram-bavaka olona fa rehefa Andriamanitra momba antsika ny havana dia vitatsika ny zavatra rehetra ary mbola manana programa ary tsika io ny hanao zavatra bebe kokoa ary tsy misarasara ny amin'izany tsika Jesosy tsika efa niteny fa omba antsika mandrakariva izy ombanao koa ane Jesosy
Inona ny eo anoloanao mandrosoa fa ny teny efa votsitra ho anao ombanao Jesosy, ombanao Andriamanitra, tsy misy mampatahotra anao zany. Jesosy io misaotra anao zay satria voatory teto indray ny teninao androany, ary tena resy lahatra Jesosy ary tenenina retany rendanitra eto androany fa ianao koa tena nombanay, tena nombanay, tsy nitsahatra nombanay ianao Jesosy malalo. Misaotra satria tena azonay tsapay tanana na dia tsy hitany masonay ianao dia tsapay ny tananay kosa iainanay fa tena mombanay ianao, ary rehefa ny tena hoe mandrakarivo dia tena mandrakarivo. Inona ny tsy efa nilalovana Jesosy fa izao teo foana ianao, teo foana ianao, nampaheranay teo foana ianao, nikarakaranay teo foana ianao Jesosy io. Androany atolotsay ho anao ny voninahitra, atolotsay anao ny ady, atolotsay anao satria mendrika an'izany ianao, atolotsay anao satria mendrika an'izany ianao, ary tsy takatry ny sainay ny fitantananao, tsy takatry ny sainay ny fitantananao, ny fombanao Jesosy ho anao ny tera, ho anao ny ady, ho anao ny voninahitra. Indreto izay Jesosy vonina ny ainga, vonina ny andeha, miankina fotsiny amin'ny fombanao, tsy manam-pahalalana, votsavava fa tsotra Jesosy miankina amin'ny fombanao fotsiny izay, miankina amin'ny fombanao fotsiny tsotra zao. Misy fotoana izay miainga avy amin'ny toerana anankiray maka amin'ny toerana anankiray, zavatra iray masaka ao anatin'ny sainay dia ireo teneninareo hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanamasina, ary mampianatra azy hitandrina ireo izay nanodidina ho azy. Dia miainga izay Jesosy iray ny olona gaga mahita anay, fa zay kosa efa manana toky, efa nomena toky. Halleluja. Fa ny tompon'ny tany sy ny lanitra, ilay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ve maniraka anay, dia inona ny ampatahotra anay? Saotra Jesosy, saotra Jesosy, voninahitra ho anao, saotra sy ny dera ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia tehirizo izay tsirairay avy, tehirizo ny fandaharana, tehirizo izay tsirairay avy reto Jesosy momba anay ianao amin'ny tananao mahery, dia ny tanana ankavanan'ny fahamarinanao. Tsy mbola nampianatra anay hierikerika ianao Andriamanitra ninona nanoloana anay, fa nampianatra anay hitoky amin'ilay tanana ankavanan'ny fahamarinanao, dia mbola hitohy amin'izany izay Jesosy. Ho anao rery ny aja, ho anao rery ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Vokatry ny fombanao izao zavatra hita amin'ny masonay izao, dia ho anao ny voninahitra, ho anao ny aja sy ny saotra, ny dera sy ny aja mandrakizay, mandrakizay. Halleluja, amen. Andaontsika hivavaka ho an'ny firenena, ndao ampandrotsika na bavintsika raha zafy makirinina hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo raha navavy makirinina. Tay tompo tsika rehetra dia tay tompo pastera mianakavy, mbola hiara hivavaka tsika ho an'ny firenena. Andriamanitra renay masina tsara indrindro, mbola misaotra anao zahay Jesosy Kristy tompo, fa mbola tanteraka ny fotoananay Jesosy,
amin'ny hoe herina izany Jesosy fa ny fiombanao no ny fiarovanao Jesosy fa tsy tapatapaka ny connexion mizotra zavatra rehetrarehetra Jesosy avoatory ary samy nahazo any izay sahaza tsirairay avy izay rehetrarehetra Jesosy malalo ianao dia mbola maniraka any indray Jesosy malalo anatanteraka ny sitraponao ary mbola mampiorina eny Andriamantsika Jesosy hoe mba hioriny tsara tokoa amin'ny sitraponao Jesosy malalo ka tsy hihekerika Jesosy ka andeha amin'izay sitraka ny fonao manontolo Jesosy malalo dia misaotra amin'ny tezely menao anay Jesosy ary ianao Jesosy mbola mitarika anay tokoa Jesosy hanatanteraka izay tianao hatao rehetrarehetra Jesosy malalo ary avy amin'ny fanaovanay sitraponao Jesosy no mahatonga izay hoe ombanao amin'ny fiainanay mandrakariva Jesosy malalo tonga eto zahay Jesosy tena voana hanatanteraka ny sitraponao zahay Jesosy ary matoky sy manantena zahay fa tena momba anay tokoa anao Jesosy Kristy ary izay Jesosy mbola miteny lalana any amin'ny nofinay tokoa ianao Jesosy amin'izay rehetra mbola sitraka ny fonao rehetrarehetra reny Jesosy miteny aminay anao Jesosy raha mbola mitady herikerika zahay Jesosy ny any amin'ny nofy ny any bitsika ny fanahy masina Jesosy malalo tena misaotra amin'ny fiombana ary ianao dia anananay fahafaliana tokoa izany fa ifana izay nomenao anay izany Jesosy misy matoky zahay Jesosy fa tena iomba anay afaho aminay tokoa ny tafitra rehetrarehetra izay mbola mamatotro anay Jesosy ny devoly rehetrarehetra mbola mamatotro anay Jesosy afaho aminay izany Jesosy malalo ajoromo mandrakariva ny tomponay Jesosy malalo ka tsy herikerika hiverina tompo malalo misaotra amin'ny teny mamy izay nomenao anay Jesosy malalo tonga eto ankehitriny Jesosy mbola hivavaka ho an'ny firenenanay Jesosy malalo jereny firenenanay Jesosy malalo firenena malagasinay Jesosy mbola ao anatin'ny fahantrana sy fahoriana Jesosy ny any am-poza Jesosy dia entiko mivavaka eto Jesosy mba tonga andeha anatina sitraponao anatanteraka ny sitraponao Jesosy hanala ny gadra sy ny satitra izay mahazo izy ireny any am-poza Jesosy ary mba tahaka ny mpanomponao rehetam-ponza reny Jesosy mba ho afaka amin'ny gadra izay mamatotra izy ireny Jesosy malalo ny any amin'ny hôpitaly Jesosy marary Jesosy mba hiredareta andeha hanao sitraponao na dia any hôpitaly izy ireny Jesosy mba hitory ny fahatsaranao Jesosy ka mba hanapaka izy ireny amin'ny aretina izy ireny Jesosy malalo ny kamboty tsy maranky hoanina ny mahantra rehetrarehetra Jesosy hitondra izy ireny Jesosy ka andeha hoe hitory ny fahatsaranao anatanteraka ny sitraponao hitory ny teninao Jesosy malalo ary hanandratra ny anaranao avokoa izy ireny Jesosy mandrafo amin'ny fahofan'izy ireny Jesosy mamilany ny heloko izy ireny Jesosy diovy amin'ny ranao ny firenenanay Jesosy malalo jereo azakamona ny masonao Jesosy fa jery izany malagasy amin'ny firenenanay zany Jesosy malalo jereo manokana koa Jesosy reny mpanompo santy reny Jesosy ianao any mahita ny faharatin'izy ireny Jesosy aza vela very izy ireny Jesosy fa ho any fiainana mandrakizay ary any aminao ihany no misy famonjena Jesosy malalo ny mpitondra fiangonana koa Jesosy malalo enganie Jesosy ianao nitondra izy ireo tarito amin'ny fanahy masinao Jesosy mandrafo amin'izy ireo mba hindeha amin'ny hoe sitraponao anao dia Andriamanitra ny fahamarinana mba hitandrina ny fahamarinanao ary hitory ny teny fahamarinanao izay teny verina avy aminao Jesosy malalo ary hanambara ny fahatsaranao mandrakariva ny fiangonana Jesosy malalo ampianaro ny olona tsirairay avy mandrafo amin'izy ireo Jesosy mamela helika izy ireo diovy Jesosy aza jerena ny fahotan'izy ireny Jesosy fa nindra fonao mandrakizay no hijerenao Jesosy malalo ianao nanome teny ho anay fa hoe amindra fo hoaninareo dia mandrafo amin'ny malagasinay Jesosy malalo mandrafo amin'ny firenenanay Jesosy malalo minisitry matoky hamindra fo tokoa ianao Andriamanitra be famindram-po amin'ny firenenanay io Jesosy ka hanome fahasoavana ho an'ny tsirairay avy hiadanam-po sy fiadanan-tsaina ary omba izy ireo mandrakariva Jesosy malalo misy matoky zahay fa azo valim-bavaka zahay amin'izany firenenanay izany Jesosy raha misaraketo zahay Jesosy Kristy tompo ianao anay hiaro anay tsirairay avy mbola mankataka ny fombanao tokoa zahay Jesosy Kristy tompo hoe ny atory Jesosy hamera toromaso mamy ary ahazo hery vaovao maraina Jesosy ary fahasalamana tokoa ny tenena maraina Jesosy ary irenda hiasa Jesosy satria ny tany dia misaraka Jesosy ianao anay omba izy ireo hanatanteraka ny asan'izy ireo Jesosy malalo hanafina izy ireo amin'ny loza izay mandroa izy ireo dia mba hanatanteraka ny sitraponao mandrakariva tompo malalo misaotra sahady Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra amin'ny fombanao hatrizay ka hatrizao Jesosy malalo misaotra tompo malalo alleluia amen alleluia misaotra betsaka ny ranavavitsika makirinina antsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena zay soarina vekona rehefa teo moa le klipny zona famonjena teo zay tamin'le hira teo somary ratsiratsy le sary dia iny mba nalefako mba hitanareo ny sary
Nosoatranareo nahatrany hatrany farany tapitreto ny fandarantsika lavalava izy androany nefa matoky hafanaherinareo raha mbola singa amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona na soamatsaritsika dia raha pitso amin'ny sivy maraina antsika dia efa ione ary mirabanao manokana hantratranyizao andro sabatany Jehova andro fitsaratsika izao pitso amin'ny sivy maraina araka amin'izy mirahalatsika rahalahy Jonatana sy rahalahy Tojo anatin'ny commencement akira sy ny famitinana ny toroteny vita ny commencement akira sy famitinana ny toroteny dia ianareo izay hiaraka hiaraka aniry hiaraka aminay takanefa fanaona isa tsabata dia manao commencement miaraka amin'ny groupe zay maresy zay anaty Zoom dia ao takan'ireny manafana motera hiatrika ny sabata ny fitombavaka eto dia ao ambadik'izay any amin'ny amiray sasany amin'ny roa any dia manomboka indray ny live ny fitombavakantsika sabata eto fitombavaka sy toroteny sabata tarika fotoana mampiona manomboka amin'ny amiray sasany amin'ny roa eo dia timbiasako anatin'ny toroteny dia faranantsika amin'ny fiderana tsy mivoaka eo koa anao raha tsy faly be raha pitso tena fafinaretana ho ny tena randre sambra zay manao sabata ho fafinaretana dia ho tsapanao zany fahasambarana zany raha pitso mahireza samita hin'Andriamanitra raha pitso isika miona ho an Jesosy reriany ny voninahitra raha lasana baby malala dia tahiny tompo samy mahery dia raha pitso isika miona eto indray Halleluia amen sotra fa raha tsy teto anao dia nangingina rery teto zay fa teto anao dia nahafinaritra ny fotoanantsika samy tahiny tompo daholo ary mahereza daholo sotra andrana vavy makirinina Jesosy amary fitenao tamin'ny vavaka mamy zay nataonao tahiny Jesosy daholo